Sokoto misy valonjato mahery no anatanteraka ny etsika ara-panatanjahantena eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Fanatanjahantena izay antsoina hoe tendro. Manomboka ny 10 hatramin'ny 12 ny volana Aogositra ho avy izao no anaovana ity etsika ity eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Ny Sokoto sampana mena, sampana mavo, sampana mena fify no anisany mandray anjara amin'izany. Ny télé eto Madagasikara dia manatanteraka etsika nasionaly isa-taona ary kosa manatanteraka ny tendro isaky ny efataona. Izao tendro izao dia natao eto amin'ny faritany Boeny izay ahitana lalao sangany ny solon-tena amin'ny faritany manerana Madagasikara ary ahitana koa karazana sampana anankiefatra. Ny atao anatin'ny mandritra ny tendro dia isy lalao fifaninanana, misy ihany koa dia tongotra ho an'ny sampana mena miala avy any amin'ny Andranomafasika mamonjy ny Antanina renivohitra Boeny ary misy karazana asa soa ary misy koa fampahafantarana ny toerana mahakasika Mahajanga. Ny ao aorian'ny tendro dia isy fihetsiketsehana ho an'ny flotily sy ho an'ny tarim-pahafanana izay fionana isa-taona natao entina hanatsarana ny taona ho avy sy anaovana ny tombanezaky ny taona izay efa vita. Ny isaky ny sampana mavo dia misy eo amin'ny 200 sahabo ny 200. Ny sampana mena kosa dia sahabo ny 100 mahery ary ny sampana mena fify dia 100 ary ny sampana maitso dia 300. Izay ny ho amin'ny ankizy madinika. Fa ao anatin'ny olon-dehibe kosa dia andrasana 500 olona ho avy eto Mahajanga manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 14 Aogositra ho avy izao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny etsika ataon'ireo Sokoto ireto eny amin'ny bord de la mer. Ny fampiratiana ny zava-bitan'izy ireo no atao. Avy any amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara ireo Sokoto tonga eto amintsika ireo ary anatanteraka izay etsika fideranan'Andriamanitra izay.